Hello les filles, tonga sondray ton fandarana girly tips iaraka iresadresaka amin'ny Greta antsika amin'ity androany ity ho antsika izay efa mahafantatra anazy moa zany dia manao karazana look du jour ny tena fataony ao anatina réseaux sociaux ao fa androany ampafantariny amintsika ihany koa hoe inona daholo ireo zavatra ataony ankoatran'izay zavatra izay coucou Greta. Salut, ça va? Oui, ça va tsara. Ye. Atao anatin'ny émission moa nenay misy karazana ohatrany hoe check kely vao manomboka karazana fiarabana kely mbola tsy hitany Greta ngamba le tsy efa hitakitako kely dia efa nenananarako kely mbo ataontsika kely ngamba an'izay tips. Ok. Ye araka le niteneko teo moa zany hoe Greta tena afantaran'olona Greta manao andresaka hoe look du jour isan'andro andavanandro fa ina ihany koa zavatra ataon'ny Greta ankoatran'izay maromaro zavatra ataoko za tena anisan'le vehivavy hoe tena tia manao zavatra petsapetsaka amin'ny andro tokom-piainako zany moa miovaova ny activité ako dia ozy izy aho hoe ohatrany maromaro le olona mitokana indraindray hoe tiako koa sy tia akanjo indray ity toy za hoe maninona marina mora tiany hanomboako any ao amin'ny pageko Greta Hero isan'andro le ao amin'ny pageko ohatrany hoe mizara sakafo mizara ny andro tokom-piainako isan'andro mizara tipsa kelikely maromaro toy izy aho hoe andeha ataoko look du jour isan'andro ty fa ny ao ambadika le izy nefa ny ako sady mivarotra an'ilay akanjo no mizara misimisy kokoa momba ny activité ako hafa. Inona zany tena hoe nanosika anao hoe andehanao tapa-kevitra hoe andehanao amin'ity zavatra ity za hitako amin'ny TikTok aloha dia za aloha déjà tia lamaody dia vao manarakaraka an'izay ako ozy izy hoe ohatrany hoe tiako fotsiny tsotra zao manao TikTok tsotra fotsiny dia nanao indray mandeha aloha tamin'ilay look du jour dia ohatrany zay way ohatrany mba metimety zany mety hoe mbola tsy bebe mpanaraka be fa ohatrany hoe ho anahy manokana aloha tiako le izy dia vita amin'izay zay dia nanomboka nisesesy le izy dia ohatrany be mpanaraka dia za avant ataontsika tany amin'ny 2014 tany efa nanao vente en ligne foana dia nijanona kely fa nianatra dia avy eo indray miverina nanao indray dia nijanona kely toy izy hoe andeha hiverina anao fa le vola am-pelantanana koa mila tadiavina foana dia nety le izy dia natambatra ny fitadiavako sy le look du jour moko be da be ny olona lasa ohatrany hoe inspiré dia lasa nanao an'ilay izy ako lasa automatique le izy isaky maraina dia lasa manao automatique ye i Greta ihany koa ve manoro torohevitra n'olona ho an'olona izay hoe te anangana ity lancer projet any ohatra dia anao ve manome torohevitra n'olona za ako nianatra momba marketing fa nefa tatao anatiko efa tia mizara amin'olona fotsiny ohatra zao fotsiny amin'ny andavanandro zay manina kosa raha mba rentabiliseko zay fahaizako zay dia tsy hoe zany tena tonga lavatra be hoe mahay milancer zavatry ny olona fa kosa manana kely ny pitsopitsony kely maromaro ahafahan'ny olona anankiray mivelatra anatin'ny asa izay tiany satria tsika vehivavy matetika manana an'izay tahotra zay matahotra izy ohatra hoe te hilancer te hanao zavatra kely anankiray nefa izy mety hoe matahotra dia izay tahotra izay no asorintsika miaraka dia afaka manao consultation koa afaka mamey torohevitra fotsiny koa nefa ny ako eny tsefatsefany eny dia izay anisan'ilay asako ao anatin'ny anisan'ny asako amin'ny andavanandro zany hoe raha ohatra hoe te resaka aminao momba an'izay zavatra izay zao dia afaka hoe izay tsy dia tena hoe hita be ao anatin'ny pagenao fa manana ohatra hoe page manokana hoana dia afantaran'olona anao hoe manao an'izay zavatra izay ihany koa ianao tsika matetika rehefa ohatra ka misy zavatra ataontsika ohatra zany za zao zao akanjoko zao dia izy antany hoe taiza le amboniny tsy maintsy misy manontany ao anatin'ny message privé ao izay olona mifankahalalana amin'ny fiainana andavanandro moa zany dia tonga dia hoe ohatrany ahoana ndrivy afaka manao zao dia amin'izay fotoana izay tena tonga dia misaisir opportunité hoe ie afaka manao an'izay fa ho an'ny olona ao ampage dia tena mandefa mpe foana matetika hoe za ako aky raha manana zavatra ohatrao dia ohatrany ahoana za kosa nefa tsy misalasala raha ohatra hoe tipitipisa kely dia manoro hoe tiky atao fa raha ohatra izy tena mbola hidemara le izy mihitsy dia afaka manome anazy an'ilay solution ako ny nanova zavatra teo ny fiainanao koa ve izay hoe resaka lamaody izay nanova zavatra mety niarabola mety niova kely satria misy collaboration tena efa à long terme lasa eo foana dia zany eritrehitra tamin'ny voaloha hoe mety tsy ampidi-bola anavy ety fa nataoko fotsiny zany hoe nataoko aloha le izy nataoko tamin'ny fitiavana aloha le izy dia niditra ho azy avy vola tsy nisy hoe mba nampatotoko tenanao kokoa za efa trambola kely natoko tena efa trambola kely natoko tena foana ninina zay ataoko dia matoko foana hoe mety foana io na tsy mety raha dia mitomany kely ohatra dia avy eo mety indray ny ampitso
ianao koa ve hitako tao amin'ny pagenao koa hoe somary nisy vatana ianao taloha dia amin'izao misy karazana hoe activité kely ataonao na sport za aloha tamin'ny voalohany zany hoe bikako efa amiko aloha bikako efa hitako hoe nety foana fa no nanambady dia accéléré be mihitsy le nebota na mbola tsy nanambady ary fa hoe nahita olona tena tiana izy dia lasa nahazo aina be ho azy vatana satria anao mieritreritra hoe efa za zany ohatra ny lasa ohatra mahazo azo aina ho azy tsika vehivavy rehefa ohatra ka misy olona tena tia misy olona be problème izy dia mebota fa za indray rehefa falifaly dia mebota dia nefa rehefa no nanambady indray hitako hoe tsy nety ilay izy fa lasa natavy na za avy izao mbola matavitavy fa efa andalam-paninana vatana satria fiterahana antsika vehivavy fatokiza tena ohatrany mbola ao anatiny daholo ny fahasalamana za zao niakatra taty aminareo taty dia nisoika raha ohatra na dia tongotra teo somary lavidavitra ihany koa moa zany dia manena vatana amin'ny akabeany manena vatana tsy dia tena hoe mampijaly tena be koa fa misy fiara-miasa maromaro ao akaikikaiky ao dia mikotrana matetitetika tsy dia tena isanandro koa taloha tena sportive be mihitsiny fa zao kamokamo dia misy taona manao misy taona tsy manao fa manampy ana massage sakafo sport eny tsefatsefany dia misy miara-miasa aminahy koa manampy ana manena an'ilay vatako izay ihany koa ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Greta momba n'izay hoe asany zavatra ataony ankoatran'izay hoe outfit amin'ny resaka réseaux sociaux zay fa zao tsika dia anaraka vidéo kely miomana moa Salut, make-up fa io passe androany look du jour rapide indrindra dia en journée daholo dia nanao maquillage koa fa namby make-up zao coucou zay fa lasa endrika kely aloha pisehako tsara aloha sao taminareo tsy maninana tsy misy poketra kely anankiray todika kely zay bisou dia jerenao hoe tsy fandaran'izay avy nanaraka an'izay vidéo fiomanan'ny Greta andeha aty aminay izy amin'iny dia marobe dia be zao tsika ny lina hoe avaiza reny akanjo reny ngamba ho tonga dia ho antatinitsika anazy mivatana eto hoe avaiza ny akanjo anaovany ny akanjo koa ny akamaroany vidiko en ligne fa reto kosa aloha tsy zany nanjiva anazy hoe za ty amiko nareo no vidy fa efa nisy nividanako anazy ary amin'ny ampé en Greta aro angamba fa tsy anao pubtsika fa ty ambonjy vidiko en ligne fa ny patalony taty aminahako fa efa lany izy moa zany dia ny kiraro vidiko teny ampivarotra teny dia toy moa zany efa misy mpiara-miasa aminahy matetika foana ao amin'ny Greta aro nareo no mijery an'izay hoe iza no anjifako anazy ny accessoirako amin'ny akapobe any dia zay ho atsika Zélina zany dia to dia aza misalasala mandeha fa MP amin'ny page Greta fa misy an'itony veste itony zao ny arrivageko tsy hoe la dia veste daholo indray zao ny amin'ity afaka akaikirireny tsika raha ho antany koa zany Greta hoe satria amin'ny mahavehivavy any Greta dia rehefa miomana ave Greta dia miomana zany hoe fa homanina mialoatra hoe hiomana ny androany dia homanina rariva manao maly ariva sa io maraina eo mihitsy hoe dia tio nanaovako sahirana miomana eo za koa différence ako amin'olona za ty manao vide dressing astuce kely anareo le vide dressing ohatr'izao ny fandehany ianao ty midépense za tena ty midépense amin'ny vola be za koa tsy dia misy hoe mamelo ohatra anao hoe ty ihany dépense anao moi miresaka akanjo zany hoe vatoko moa zany fa tena manana budget ako manokana hoe tsy dia tena misy budget fa tena rehefa tiako dia vidiko zany hoe rehefa tiako izy dia vidiko satria hitako hoe mahafalifaly anahy dia rehefa hoe mifaly dia faly ho azy manodidina anahy dia par rapport an'le hoe budget ny resaka akanjo entre parenthèse kely zany iny hoe manana budget ako manokana amin'ilay akanjo dia avy eo mamerina mivarotra an'ilay izy satria indraindray koa izay tia akoditro ihany anontaniany olona indraindray mahagaga dia averiko varotana ilay izy pour qu'au final koa be akanjo be da be dia ny akanjoko zany rehefa maraina efa misy akanjo vidiko maromaro dia tonga dia fantatro foana hoe ty tsy mieritreritra be fa maraina fotsiny arakaraka ny sentimentko maraina eo falifaly dia tonga dia hito ny akanjo anaovako ny dressinako koa milama dia tonga dia hitako eo fotsiny hoe ty ny akanjo anaovako dia raisiko dia jereko dia misy taona ilay izy elaela kely izay fonako ampakana taxi moto pakana fa ela be mihitsy miomana dia tena indraindray ilay izy
tonga dia hitako dia misy taona elaela kely am'io fa tsy manomana be zany hoe tia ny anaovako rapitso tamin'ny anatra talohana anao zany fa am'izao tsy manao tsony rehefa miomana ve Greta dia manao maquillage aloha zay vao mampiditra akanjo sa hoe manao akanjo aloha zay vao manao maquillage télé aminazy eo dia manao maquillage ny asa kokoa amin'ny akabeany amin'ny coiffeur tsy zoviana amintsika tsony manao resaka taresin'ny taovolo sy ny sisa rehetrarehetra ny alalan'olona anazy manana na salon telo zay zao fa ny olona tena gaga mihitsy hoe manina tsy mandoko volo manina tsy manao maquillage foana rehefa hita amin'ny andavanandro tsy manao maquillage foana zany mascara volo masikely lokomena dia manao tsy haiko ohatry ny tapitra amin'izay ara tsy dia tena manao fa za kosa hoe hiakatra plateau eto dia tsy anao dia manao maquillage rehefa ny fotoana tokony anaovako maquillage ihany fa amin'ny andavanandro tariako madio tsara dia zay blink kely tsotsotra fotsiny dia mety zavatra tsy misaraka amin'ny Greta koa ny hoe poketra ina tena hoe zavatra tsy misaraka aminao mihitsy any anaty poketra mba tian'olona ho fatatsika eto ny ato anatiny raha tsy mampaninona tsy manina telefona aloha tena tsy misaraka telefona tena tsy misaraka manana telefona anankiroa telefonako anankiray jerenao ato korotarotana kely fa tsy manina telefonako anankiray andraisako client dia telefonako anankiray angalako vidéo sy resahako amin'ny réseau avoakatsika eto fa tsy manina dia bloc note ny agenda-ko dia kapa ohatr'izao satria zako tsisy nanapoan'iny kapa iny zao manao kapa fa tia talon be dia tsy mivoaka amin'ny paoziko dia rehefa reraka ny vila dia anaovako kosa ny kapa dia gloss izay be pantany be manana gloss tsara fa manana gloss vita sinohatro ny tony dia tony vita sinohatro tony tena fitetaka tsara ilay menaka dia manana vita be amin'ny tony dia ramanitra dia vola dia za tsy mampiasa portefeuille za mihitsy fa very foana portefeuille ako chargeur dia silgome tsy maintsy misy any silgome iny foana dia silgome dia ny karapanondroko dia carte bancaire ako zay tsy mitondra vola matetetika zany hoe anaty poketra hoe tondra vola ave dia la clé an-tranonay dia vola mparitarintaka kely madinidinika ohatry reniny zay en gros ny ao anaty poketra tsy salasala mihitsy Greta fa mizara amintsika hoe stylo zay tsy salasala mihitsy izy mifampizara tamintsika hoe ina daholo ny ao anaty poketrany mavehivavy anazy moa zany dia tsy maintsy hoe mba tiatsika ho fantatra hoe ina zavatra tsy misaraka aminazy mihitsy avaizany ihany koa ny inspiration ny Greta rehefa hoe misafidy tenue amin'ny inspirationko voaloloha za mijerijery TikTok eo dia mijery Pinterest eo dia za koa mananamana tsy mitovy style amina fa misy taona tiako ohatra mipoziny dia ozy za hoe mety amina zao ty pose ty dia mijery kely eo dia tiako fa ny tena inspiration ako ijery koa mijery Pinterest dia mijery lamodimody kely amin'ny andavanandro misy taona zao ohatra hoe mety hoe tsy lamody akory iny ohatra dia tsy tiako misy taona misy zavatra vidiko dia tsy tiako dia afaka ray volana izy tena ohatrany hoe lasa lamody be dia anaovako ihany dia ohatrany tao mivoaka amina ihany fa tsy dia tena manana hoe inspiration be tena hoe tiako be hoe ty olona ty tena raha koa rehefa hitako tsara amina sy mibika koa dia mety zay nao ihany koa ny teny teo hoe zavatra avy anaovanao no antanin'olona foana matetika hoe avaiza sotra an'izany dia renany no varotanao moa zany dia amin'ilay resaka hoe taille sotra zany ahoana za io manao morphologie hafahafa kelikely ny amboniko dia ngezangeza ny ambaniko dia matetika aloha mpanaraka ana efa teneniko foana hoe ity ny taille dia mahazo anjara misy kokoa zany izay mitovitovy amina fa tsy manakana zay mahatonga nananao an'ilay hoe lasa fitadiavako ilay izy ohatra zao hoe ny olona liana be tamin'ny pot 18 anaovako foana ny farany lasa tsy maintsy mivarotra pot 18 ny farany liana ny vesta anaovako dia lasa mivarotra vesta fa style ako matetika mivarotako dia raha ohatra misy olona manao collaboration amina izay tena tsy mahagaga fa tena tsy manao rehefa tsy tiako ohatra zany hoe te anao pub ohatra hoe ty robe ty tena mba tianay lancena fa mba hoana kanefa ilay izy tsapako hoe ratsy amina dia mitena anazy hoe tena tsy mety amina ty fa raha misy produit anareo afaka varotana satria indraindray mety hoe hiteny an'ilay olona hoe ty reto tsara be nefa ilay izy ratsy ohatra na hoe mety qualité antsy izy dia lasa zany tsy crédible antsony anatin'izy nefa asako ato amin'ny réseaux sociaux koa
Greta koa hoe manana ohatrany hoe karazana be dia be vehivavy amin'izao fotoana zao hoe tsy mahatoky tena amin'ny resaka hoe vatana tsy mahatoky hoe tsy mety aminaty akanjoko ty dia tsy anaovako nefa zavatra hoe mety mivoaka aminazy manana torohevitra kely zaraina amin'ny copine-tsika tiako tenena ho atsika rehetrarehetra vehivavy tena ozy izy hoe matokisina tena mety misy taontsika botabota misy taona ho atsika mahi izay tena teneniko foana misy taontsika misy problème misy taontsika tsy misy dia raha ohatra hoe vavan'olona foana nenotsika hoe bekipe za zao maheno tenenana hoe ndry bekipe amin'ny réseau mahitana amin'ny vatana nefa le olona dia mety hoe mahitana izy toy izay tsy bekipe tampoka indray toy izay hoe tsy tako izay olana mibikako fa za manokana fa akafiziko izy dia rehefa tsy salama dia manena rehefa ohatra hoe falifaly dia aloha botabota eo fotsiny dia raha henony vavan'olona foana ianao hoe ratsy be tsara be ohatra zao na iandro fandokafana foana koa hoe tsara dia mety hoe ianao ihany avy eo mibadenina sy sorena rehefa tsy tonga izay atentinao izay fa aloha matoky tena fotsiny ianao dia hoe tu te dis juste je suis belle comme ça na misy olana na misy olana na tsisy ianao dia mivoaka an-trano ianao tokony manja aloha tsy hitan'ny olona ivelany hoe misy problème indray raha matoty igny dia krosikrosifana pôzy zay dia aloha tsy manao an'izay fa aloha tena hoe manjamanja kely foana ianao nefa tsy manakana anao koa dia tsy enery apitery kosa avy za dia tokony ianao maquillage fa hoe i Greta dia homenatry ny olona non fa pôziko andavanandro miaccepte hoe za tiako ny tena koa na manao pôzy tsotra na manao pôzy manja be dia za foana ihany iny dia raiso amin'iny ana ianao mandray ana amin'iny na ianao tsy mandray dia anao zay zany hoe Greta tsy mora complexe amin'olona na réseaux sociaux jamais za tena tsy complexe zany mihitsy mahita vidéo akonareo mety misy taona tena hoe tsy mirara pôzy filtre TikTok mantsy misy filtre fa na mbola hitan'ny olona hoe amizahako misy ohatra zao hitako zao raha sans maquillage tsy hitako mihitsy ny olona fa io azy fa za fotsiny misy taona manao blink kokoa misy taona tsotra be dia zay foana ihany resaka anatina relation ndraitsika zany zao fa ampidiriko kely any koa le resaka tenue inona koa ny ohatrany hoe tenue tena tiany Greta rehefa ohatra hoe ivoaka anatina rendez-vous dia misy tenue manokana hoe tena ohatra hoe tsy maintsy hoe rouge ohatra ty veste anao ty zao dia hoe rehefa monjy rendez-vous dia tsy maintsy hoe mba rouge zay izy mba satria mena mahazo fe za koa arakaraka le fotoana andehanako mipôziko raha misehako mantsy mivarotra lamaody ohatrana akoatra ny asanay afa tena asanay fixe zany dia zay rosa mitity lamaody dia zay tiako anaovako fotsiny zay tiako anaovana raha ohatra za aloha zay sizy dia za manao sexy be mihitsy za tena tonga dia manao fo kely manao talon be arakaraka mipôzinay za ohatra indrindray hoe andeha taxi moto ve ohatra dia tokony anao zavatra ohatra zany fa rehefa mandeha tomobile zay na mandeha soirée zay roa dia manao sexy be ohatra ny tia mampiseuseo bika be zay stylako aloha tia mampiseuseo bika tsy manakana anaty anao robe raha mamamama kokoa nefa n'izany fa arakaraka l'événement sy le toerana lehako sy ny asa atokana zay sa hoe mba titeny ramosehako zay dia ramosehako tsy miimpose anazy io tsy miimpose anazy zany mihitsy izy amin'ny akanjoko sauf hoe tena hoe miboridana be dia mety hoe andeha hijery ohatra hoe raha wakaty zao za mety tsy dia nampanina anazy fa mety hoe hitan'ny publika fotsiny dia mety hoe atro loatra fa fantatro koa ny akanjo tena tokony anaovako amin'ny fotoana izay tokony anaovako za tsy mandrarana amin'izay pôziko izany mihitsy izy satria fatany hoe mahasambatra anahy le pôziko koa tsy hoe hoentiko andeha hisarihana ny hetsina iroa fa manalo dia mety misy kely ho anazy koa dia tsy dia tena hoe zay loatra fa pôziko foana ihany dia arakaraka izay za fotsiny mahay hoe amin'ity situation ty dia hivavaka any am-piangonana ty dia hanao robe kely ohatra na hisarika amin'ny mason'olona wakaty be aminahy na dia misy taona raha misarika foana amin'ilay bika idirantsika lalina kely ihany koa satria efa hoe tonga nanatrika anao teto ny ramosianao rarabe ihany koa zany hoe rahatranay vity anay teto tonga teto zao dia hoe anao zao any hoe nateriny ramosianao dia afaka idirantsika lalina kely hoe resaka eo amin'ny hoe complicité anareo roa afaka anotaninay koa hoe taizanareo no nioana voalohany izy mpanao basket dia za mpijery baolina dia hitako teny amin'ny zany jery an'ilay mpanao baolina fotsiny dia manohanohana zareo eo dia
anisan'le mpanao baolina nitsongaiko tao fotsiny izy hoe nandevazako message dia izay niona ny voalohany fa efa taty afara be zay vao niona izany hoe nao nandefa message voalohany zany nandefa message voalohany rara be ihany koa zany fa manosika amin'ny vehivavy ihany koa zany hoe tsy mampaninona kely manao premier pas fa izy tsy mbola tiako tamin'izany fa za maka nalahelo fa resy tamin'ny le baolina resy l'équipe anay tamin'ny le baolina dia nalahelo dia nandefasako message daholo mpanao baolina izy tao anatin'le mpanao baolina le tao amin'ny équipe analainao sa tamin'ny l'équipe analaiko resy zany zareo dia nakahery zareo za moa mpakahery olona satria à la base ohatrany hoe somary zay ny anisany azako koa hoe motive olona soatr'izay à la base tamin'ny voaloha dia za anisany efa ao anaty foko mihitsy hoe tia makahery olona dia nandefasako message tao zareo satria nalahelo niaraka tamin'ny zareo dia izy anisany fa tsy zarenao aminay ko ve hoe ny premier rendez-vous anareo tamin'ny voalohany heritaona taty heritaona après an'le za nandefa message zay vao niaraka dia teo zany zay nandefa dia tamin'ny indray izy no nikôty anahy fa tsy za so dia zao tamin'ny voaloha zany nandefa message voalohana lalana hoe misy an'ity vehivavy ity fa heritaona taty aoriana izy no nanadalana avy eo hitakitako kely tao hoe oy tiako kely zany dia nameko j'adore dia avy izy miverina namerina nanao j'adore dia zay dia tiako hoe zarainao kely amin'ny mpanaraka antsika zao eo nanahoana ny premier rendez-vous anareo voalohany indrindra mihitsy za be resaka be dia izy somary za extraverti kokoa izy introverti kokoa izy dia tena miresaka fa za miresaka izy rehefa hoe resahana be miresaka izy fa hoe za be resaka be dia miresadresaka eo dia ny tena moa voadona mpitiavana taloha dia tsy dia tena hoe inona fa hoe sao dia mba tia dia tena izy ka le izy dia niona zay sy izy dia tonga dia nety le izy ohatrany efa niarakarakary zay vao niona dia rehefa niona zay dia ohatrany olona efa niaraka ela be na ihany koa ohatrany karazana efa hoe nisy fotoana ve zany nareo hoe tenen'olona hoe tsy mety mihitsy ny couple anareo roa soatran'izany mbola tsy nisy an'izay ka zay mihitsy ka iza moa zany zay sisy fusionnel be tsy dia tena hoe misy ny teny hoe tsy mety mihitsy zany fa zay raha bo couple be mihitsy ko nges aloha mahita an'izany bo couple be mihitsy zay dia tsy dia tena nisy an'izay fito taona zay niaraka tsy dia vao heritaona zay mivady tsy dia tena nisy hoe tsy mbola nandalo hoe nisaraka zany zay fa niaraka teny foana zay tena hoe miaraka be mipetaka amin'ny efa trany amin'ny lycée mihitsy ke zany tsy lycée za efa misy taona ihany fa tsy teny amin'ny lycée fa efa teny amin'ny université hoe teny amin'ny université zay niaraka nareo ihany koa nilaza nifampizara taminay teo hoe nareo sady mitovy zavatra atao dia mba afaka zarainao aminay ve hoe ny complicité misy entre anareo roa mihitsy mba tonga hoe maharitra be ohatr'izao koa rara conseil zany nomentsika ny olona eto atsika vehivavy misahirana ara-pitiavana io conseil omeko anareo rehefa vao voaloha fotsiny io misy red flag tonga dia ajanony vao hitanareo fotsiny io hoe lehilahy tia anareo hoe raha zay conseil omeko anareo tena c'est lehilahy tianareo fa lehilahy tia anareo hoe rahana fa mety misy lehilahy hoe tianareo kokoa dia raikitra ihany satria ianao misy ianao ny hitany eo dia avy eo izy rehefa mahita le tena tiany fa lehilahy tia anareo rahana ry vehivavy tena conseil zay tena tia olona tena tianao dia inona moa ny alalana ny olona tianao fatany daholo ny zavatra tianao dia manome anao an'le tianao izy tsy sanatria izy hoe izy indray ny andeha hanakana anao ohatra hoe non tsy mety tia izy indray ny teny anao hoe kopom-bolom-bolo vehivavy fohy ny tiako fa tsy mety amiko lava dia na hoe lava ny tiako dia tsy mahazo manapa-bolo ohatranao mihitsy ohatra dia tena hoe non tonga dia ajanony vatanao aloha zay vao ny anazy dia tianao amin'ny personnalité anao izy fa raha tsy zany tsy mety io zay ny tena conseilko zay tianao ny rahana zay lehilahy tianao rahana dia mandeha ho azy ny fitiavanao satria izy manome anao tsika vehivavy tonga dia mora mandray dia mora tia ho azy amin'ny fihetsika le lehilahy avy eo zay misaotra ny crédit fampizaran'izay fa tena hoe important be ihany koa zay zavatra izay amin'izao fotoan'izao satria maro be ireo olona somary voadona mpitiavana amin'ny vehivavy dia resaka mombana astuce-tsika zao satria crédit io ny teny taminay hoe tsy dia tiana hoe manao maquillage be sy ohatran'izany ina ihany koa ny astuce ampiasa atoronao kely zarainao aminay amin'ity androany ity amin'izay hoe hitazomanao nitarihanao ohatr'izao zay nefa tsy dia tena hoe manao maquillage be sy ohatran'izany mariako aloha eto fa anao maquillage fa sao hitendrainareo io ary izy mifitetaka be rehefa avy mifitetaka maquillage ohatr'izao anaovako zao dia raha pitsona na rehefa eo ihany zao za dia efa mody any an-trano dia
Fomaran'inareo dia maka baolina ngeza be nareo astuce kely zay dia asianareo glaçon ao anatiny atsoboka ao io tarehanareo io dia avoakanareo avy eo avy mandro dia iny mampahintsihitsy kokoa an'ilay tarehy dia rehefa amin'ny hariva indray nareo rehefa tsisy atao iny na rehefa ilay mandro ao midosy mikosika tsikoako iny dia amin'iny nareo dia efa etsinareo miafine an'ity satria za zao taloha bebe double soka mbola misy io fa miafine tarehy be mihitsy ilay manao massage facial kely amin'ny alina amin'ny huile zay titinao zakany tarehanao za tsy afaka iconseille hoe inona sina fa mipoaka zao sèche dia mety aminà na huile d'olive na huile d'argan na ohatr'izany fa arakaraka ny poanao nanaovanao zay massage facial kely zay misaotra betsaka ny Greta ny fampizaran'izay afatra kely conseil kely zay nafinaritra ihany koa ny tafatafanerana taminazy tamin'ity androany ity fampizara tsikitsiky ny fampizara mahasoa ihany koa azadino manaraka ny pageny Greta Greta RO zay tsy fantatry ny olona mihitsy hoe Greta RO foana fitenenana satria na tonga le Greta RO ny anarako onjasoa Greta dia non le R dia le O onjasoa dia raha ny tena tiako hoe Greta RO kokoa fa tsy manina na RO na RO ye dia azadino manaraka amin'ny pageny azadino ihany koa manaraka amin'ny pageny ahitanao vidéo maro isan-karazany mahasoanao ihany koa izay ny fampizarana tamin'ity androany ity angamba nao an'ilay kely tsika dia fandao tips à la prochaine les filles gros bisous bye bye